Ombantsika menakavany ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Ivavaka sika. Dera sy mankalaza anao zay raha eo amin'ny zavatra rehetra. Nono ny famindramponao izay mbola ataonao aminay ka natratraranay ty andro talata 9 Martsa 2022 ity. Dia asiro aminay miariary indray fa ny teninao no fiainanay amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia mezany teninao izany zay Jesosy. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity talata 9 Martsa 2022 ity gavana dia Exodosy 15 andiny 20 ka hatramin'ny 20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary Mosesy nitondra ny Israely ny fina avy teo amoron'ny ranomasina mena dia nandroso ho any amin'ny efitra sora izy ary nandeha teloana tany anefitra izy ka tsy nahita rano. Dia tonga tao mara izy fa tsy nasotro ny rano tao mara satria nangidy zany, koa izany nanaovany ny anarana hoe mara. Dia nimonmonina tamin'i Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no sotroinay? Ary dia nitaraina tamin'i Jehova izy ka nanehoany Jehova azo anankiray ary efa natsipiny tao anatin'ny rano zany dia tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan'ny Jehova lalàna sy fitsipika ho azy ary tao no nizahany toetra azy ka hoy izy: raha zoto iain'ny fen'ny Jehova Andriamanitra ao ianao ka anao izay mahitsy eo masony sy iain'ny lalàny ary tandriny didiny rehetra dia tsisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egyptianina, fa izao ny Jehova izay mahasitrana anao. Ray masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity gavana dia eo am-pelatanan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Tsisy miafina amin'Andriamanitra ny trangan-javatra miseho eo amin'ny fiainantsika. Zany no tsapa amin'ny alalan'ity lahatsoratra masina ity. Lazainy eto fa izy no mahasitrana. Zao no mahasitrana anao. Ry havana, tojo zavatra manahirana sy sarotra ny zanak'Israely tao mara. Inona no zavatra nitranga taminy? Nangetaeta fatratra isotro rano izy, kanefa ny rano telonoana dia rano mangidy. Dia nitaraina tamin'i Jehova izy teneno azy Jehova ka nanoro azo anankiray amin'ny Mosesy izy dia efa narotsaka tao anaty rano izany azo zany dia tonga mamy ny rano. Teo anatrehan'izany dia niteny tamin'ny Mosesy Jehova ka nanao hoe: raha azoto iain'ny fen'ny Jehova Andriamanitra ao ianao ka anao izay mahitsy eo masony sy ny lalàna ary tandrina ny didiny rehetra dia tsisy ataoko aminareo izany aretina izany. Raha dika miteny hafa izany dia hoe raha mazoto mihaino ny feon'ny Jehova Andriamanitra sika ka mankatoy ny didiny sy manatanteraka izay lazain'ny tenin'Andriamanitra dia azo antoka fa na dia inona izy na zava-mitrango amin'ny fiainanareo dia ain'Andriamanitra ny mamaha olana aizany. Moa misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra fa ain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Tsy tongatonga ho azy zany trangan-javatra miseho amin'ny fiainantsika raha tsy avelan'Andriamanitra iseho sy antra amintsika izany. Mamperitreritra indray ry havana ny firongatro ty valana retiny ity. Miantso anao amin'ny tompo mba hiaino tsara ny feony sy hanahaka tsara amin'ny fandaminana. Mazava izay lazain'ny Premier Ministre zao maraina izao fa hoy izy: aoka isika hanaja ny fepetra rehetra, ny elanelana, ny fanaovana aritava, ny fihetezana hiambina tsara, fa ny mpitondra tsy mbola mieritreritra hanao fiboana. Ry havana, araroty izany rehetra zany mba kenonao tsara ny tenin'Andriamanitra, hanarahanao tsara amin'ny fandaminana satria reny fandaminana miseho etsy roa reny koa
tenin'Andriamanitra ho asy ianao lalàna velona misy dia fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra nikehitrehnin'izy ireny. Tsy mahagaga antsika ny zavatra natao tamin'i Jesosy. Jesosy dia lazaina fa nanahaka ny lalàna nisy teto amin'ity zao tontolo zao ty. Narany lalàna-pivavahana, lalàny lalàna ara-boajanahary, narany lalàna nisy teo amin'ny tany sy ny firenena. Araka ny teny hoe moen kaisara zay ny kaisara, men'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Zay manandify amin'izao didy aman-dalàna misy eto amin'ity tany misy atsika ity akato avy. Zay ambaran'Andriamanitra atsika tanterao. Fa raha zany no natao antsika dia tsy avelan'Andriamanitra isy amintsika ny aretina rehetra sy nahazo ny Egyptianina. Andriamanitra raha teo mahay manasitrana atsika. Izy teo no Jehova zay mahasitrana anao. Ko amin'ity andro ity ovainy teto, ovainy teto anao, ovainy fiainantsika. Aoka isika ho feno fankatavana ny tenin'Andriamanitra. Fa raha makato ny tenin'Andriamanitra isika ho izy Jesosy, teo arina miala anankiray zay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Hoarina ny lehilahy manan-tsaina sady endry nanorina ny trano teo ambony vatolampy. Ka na inona fisehoan-davatra, na inona toe-javatra amin'izao tsy nety nenjera zany trano zany tsy nety rava zany trano zany satria naorina teo ambony vatolampy satria tsy neny tenin'Andriamanitra ihany izy fa nakatony teny ary nantanteraka izany. Dia zaso ianao koa dia araka ny tenyny apôstôly Jaona hoe mandalo zao fiainana zao sy ny filany, fa zay manao sitrapon'Andriamanitra maharitra manakizay. Ka raha tia hanana fiainana mirindra sy milamina ianao, akato avy ny tenin'Andriamanitra arao ny lalàna velona misy eo amin'ny tany sy firenena, satria omeo ny kaisara zay ny kaisara, omen'Andriamanitra zay n'Andriamanitra. Amen. Misotranao zay raha eo fa tsy tongatonga ho azy ny zavatra miseho eo anoloanay. Reny rehetrareny mantsy dia mitahaka anay todika bebe koa aminao sy indrindra azotony ny teninao ary akato izany. Tsy avelanao hiatra aminay tokoa ny aretina maro samihafa zay niatra tamin'ny firenena tany Egypte, fa tianao zay mahavelona tsy manana iah ary tsy hanana zava-mahory satria manana anao mpiandry sy ho mpitondra anay ary mpanjaka anay. Dia omeo anay tompo ny fankatoavana ny teninao ary ainao tokoa ny zavatra rehetra satria ianao mahasitrana anay. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe rainay zay ny an-danitra, mamasina ny naranao, mitonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra. Menay niny alina sazo anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelana izay meloka taminay, izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Aiso ny tsodrano ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoky sy ny antso anareo sady hijanona nefa izany. Amen. Voninahitra anio ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.